Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Tantara vaovao indray ity. Lioka 5:10. Ny fitiavan'Andriamanitra lehibe. Nampalahelo fa nijanona teo am-baravarankely iray mpianakaviana. Andro vitsy lasa izay nandao azy ny zanany faralahy. Lasa lavitra izy rehefa avy naka ny volanjara lovany ary lasa tsy nierika akory. Tia azy ny rainy. Aiza ny zanany amin'izao fotoana izao? Manahoana izy ihany? Hatramin'izao salama tsara izy. Nanana vola be izy, nanana namana maro ihany koa. Mifindra toerana iray makany amin'ny hafa miala voly izy. Manao fety, miome, misotro toaka be ary manao zavatra izay fantany fa ratsy. Nanarak'izay nitarihany namany fotsiny izy. Tsy ela nefa dia lany ny volany rehetra ary tsy hita niaraka tamin'izany ihany koa ny namany. Tena olana be ny tsy fananany asa. Nahita asa ihany izy tamin'ny farany tao amin'ny mpamboly iray. Miandry kisoa. Asa nisany ratsy indrindra no afaka nataony. Fanampin'izany, matetika ny kibony no maneno nona loatra izy. Ka tena te hihinana ny sakafon'ny kisoa. Saingy tsy navelanao izany izy. Nona ny kibony, ny akanjo ny rovitra, dia lasa izy nipetraka teo akaikin'ireo kisoa maimbo ary nanomboka ny eritreritra. Tia azy ny rainy. Nahoana ry izy no tsy nahatsikaritra izany? Tampoka teo dia nitsangana izy ka nanapa-kevitra hoe andehody ary ilaza amin'iraiky fa tena mialatsiny fa napalelo azy tamin'ireny fihetsika ireny. Tena te hiavana amin'ny rainy izy. Alaivy an-tsaina hoe raha mbola lavitra ny zanany lahy, tena mbola lavitra ny tranony, dia efa nahita azy ho avy ny rainy. Ary satria tia ny zanany izy, dia niazakazaka hitsena azy. Alohan'ny tenenany izay nomaniny, dia namihana azy ny rainy sady nanoroka azy. Tena faly izy, dia niantso ny mpanompony ka nanao taminy hoe tonga vaingana aty, omeo akanjo ny zanako lahy, ataovy ny kirarony, ary miomana satria ankalaza izany sika. Maty izy, saingy velony indray. Very izy, saingy hita izy izao, ary nody izy. Tahaka ny tiavany ray ny zanany lahy, dia tianao Andriamanitra, ary tia izy. Tiany isika hanantona azy sy hiara iaina aminy. Izany ny antony lazany Jesosy izany tantara izany. Tia fantatra bebe kokoa momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fomba hanatonana azy ve ianao? Azonao ataony manoratra amiko raha tianao izany. Ity ary no adresy mailaka afaka hifandraisantsika: maellb@gmail.com na miantsony laharan-tarobia 038 09 280 82. Izay indray no anjara afatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo nanolotra ny tantara zokomy.